fotoana lehibe izay menantsika indray ity izay manaka vatana na manaka fantatro fa Jesús itu vesatra rehetra eto amin'ity toerana ity maro zavatra mety nitabetsaka tamintsika nandritra ny herinandro dia fahatsika tena amiray eto izy fotoanany ity amen na dia ndao sika hitsangana hitondra bavaka an'izao fotoana izao satria fantatra hoe fotoana lehibe izay nomena antsika indray ity fotoanany ity raha eo mbola mitsaotranao indray zay satria fantatray fa nomenao fotoana indray zay eto amin'ity toeranao masina ity mba hafahany indray tena hoe miray fona saina hampanahy aminao indray eo zay Jesosy dia tena hoe mangataka amin'ny fanahinao masina tena mesy hikasiky ny foniny tsirairay indray satria fantatray Jesosy fa maro ny zavatra mety mazevatra nandritry ny herinandro iny etanao Jesosy tena hikasiky ny foniny tsirairay etanao Jesosy tena hoe anisana ny zavatra rehetra zay tsy araka ny sitraponao eto koa zay Jesosy tena mangataka tena hoe hokasihanao zay tena mba hanina fotorotoro fomagorakoraka mba hafahana indray tena hoe hideranao akalazanao hafahana indray tena andeha enitenao Jesosy malalo Jesosy eo fantatray fa ianao efa manina ny drafitra rehetra hafahanao mitondro ty fotoana ty indray ka etanao Jesosy tena hikasika na hideranao zay dia tena hoe hideranao amin'ny fotorotoro amin'ny fombofomba magorakoraka eto koa ianao Jesosy dia tena efa nomana amin'ny mpanomponao masina indray satria fantatray fa ianao ny teny ao anatiny Jesosy ianao nefa nomana anazy ny amin'ny teny mba tena hoe ny teny dia tena hikasiky ny foniny tsirairay indray amin'ny teny ity mba tena tsy hiverina aminao zany Jesosy raha tsy tena hoe avita ny asany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay sotra Jesosy makasitaka satria fantatray fa eto anao efa hiasa eto anao fanahy masina tena hikasika ny tsirairay indray fanahy masina tena mila anao zay fanahy masina tena mila anao hikasika izao fotoana izao tena mila anao tena hoe anoritoro anisana ny zavatra rehetra makasitaka Jesosy anao nideranao voninahitra malakizay alleluia amen ndao isika tehaka mahafany tompo tena andao isika ty midera azy zay mitany alleluia ndao ndray tsika hideran'ny tompo amin'ity androany ity dia manasa anao hanokatra ny fonao tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra satria tsara izy amen dia andao tsika hideran'ny tompo iraintsika le hoe midira mivavahadiny amin'ny fisaorana eo akanjany amin'ny fiderana halleluia rahantsika tiaka o tiaka iantsany androany Anandatra iry fiderana fatsarany tu fatsarany tu ifamidram-pony mandrakiza fatsarany tu fatsarany tu fatsarany tu ifamidram-pony mandrakiza fatsarany tu ifamidram-pony mandrakiza noi tiaka ho antobotsika androany halleluia vavahadiny amin'ny fisaorana eo akanjany amin'ny fidera oby no akany eso anatrehany zao rehetry zao iterazy dera ho amin'ny feony trompety
bendera ho amin'ny feombany obilo akany eso anatreany anandratra iro fiderana azy fatsarany to fatsarany to fatsarany to ny famindram-pony mandrakiza fatsarany tompo fatsarany to fatsarany to fatsarany to ny famindram-pony mandrakiza lazao misy hoe fatsarany tompo fatsarany to ny famindram-pony mandrakiza fatsarany to ny famindram-pony mandrakiza. Alléluia. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Alléluia. Skafni masni fuku, skafini masuni fuku, skafini masuni fuku, e aitanawa, e aitanawa. Azamita tum, skafni masni fuku, skafini masuni fuku. Skafini masuni fukwe aitanawa 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 isandata lazao nifazavani funi naicha arutai ni eriziviti irawe masna aitanawa nifazavani funi naicha arutsani erisifiti irawe masna masna. Alléluia. Notsikiteaka ho an'ny tompo androany. Alléluia. Alléluia. Tompony faniriko androany etwanatreanao ilaza hoe misaotrana lazao misaotrana nuro zay nomenao ay nuro zay nomenao ay ny fitahina zay tsy hitako akory misaotrana. Alleluia. Alleluia. Samitsy tompo rehetra izay androany tsy hanolotra hira tompo fanolotra ny fonay eo anatrehanao hanolotra tompo ny fileranay sy ny fakastanay tompo ny faniriko androany eto anatrehanao ilaza hoe misaotrana misaotrana nuro zay nomenao ay nuro zay nomenao ay ny fitahina zay tsy hitako akory misaotrana
foutons Zoé. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Te dire merci, Seigneur. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Avec mes louanges. Avec mes louanges de reconnaissance, et mes mains levées, je te bénirai avec mes louanges de reconnaissance, et mes mains levées, je te bénirai. Alléluia. Alléluia. Oui, je veux te dire merci. Saurage Ruan, la Saouizoé, te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Merci. Halleluja. Då vill jag ska det ansan för kirsan. Na lasana paf. Tomte mendrika ny fideratsika. Mbola tsy anatin'ny fiankofana isika fa everiko hoe tena mendrika ny fiderana avy amintsika angamba amin'ny tompo. Andao tsika tena iderazy amin'ny fotsika manontolo androany. Halleluja. Tena misy fanambarana sy fahazavana makasika an'izany hoe anaty laliny fotsika androany. Fa ny Andriamanitsika hatramin'izay dia tsy niovy izy. Halleluja. Fa Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra izy. Tsy misy nizanizana joro teo anatrehany. Tsy misy fahefanana inona na joro teo anatrehany. Ary ny fanjakana dia fanjakana tsy azo ampiororona. Dia halleluja. Dia raha azy androany manomeza voninahitra azy androany. Aoka ny fiangonana androany idera ny tompo amin'ny fony manontolo. Halleluja. Andriamanitra ianao, deranao zahay Jesosy. Andriamanitra ny famonjenanay, Andriamanitra ny famonjenanay ianao. Halleluja. Halleluja. Dia raha ho izy androany misaotra tompo fa ianao ny fiandohanay ary ianao ny fiafaranay. Halleluja. Andriamanitra tsy toy ianao, Andriamanitra mahery ianao tompo. Andriamanitra mandrakizay ianao, tsy mba diso amin'ny fandaharanao ianao fa mifehy zavatra rehetra ianao. Mifehy eto androany tena matsapa. Misy tsy fampina be dia be eo amin'ny fiainako fa rehefa mibanjina ny tompo dia tena misy fiderana miboboka ao anaty laliny foko. Ny amin'ny tompo noho ny amin'ny tompo. Halleluja. Tsy fantatro inona ny zavatra mety andalovantsika androany. Misy tsy fahampiana avy eo amin'ny fiainantsika. Misy tsy fahasalamana tsy tomombana tsara avy eo amin'ny vatantsika. Fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra eo amin'ny fiandrianany. Halleluja. Halleluja. Na marary ary izahay dia tsy tsatra ny ankalazana.
Halleluja. Aoka izy fiderana mivoaka avy anaty lano fotsika androany. Mira ho azy hasangato izy androany. Niza tsy nety aloha ihany fa andao tsika tena samidera ny tompo androany. Halleluja. Tera ho izy androany hankalazao ny anarany. Doi raitsika lira hoe lehibe ny tompo. Ira ao lehibe ny tompo. Minao fa haitsika avokoa zany hira zany. Hiran'izany tsika hanandratra ny fotsika. Tsy jeran'izaniza tsy ataontsika hira fotsiny zany androany. Fa atolotsika ho amin'ny tompo zany hira zany androany. Halleluja. Ny voninahitra ao ry mpanjakanay ifaly izany. Ny voninahitra ry mpanjakanay ifaly izahay mitafy fahazavana miaizina nunite. Halleluja. Nunite nina ebe ni tupu ira lebe ni tupu irisik lebe ni tupu langsung yang lebe ni tupu lebe ni tupu. Halleluja. Ira lebe ni tupu irisik lebe ni tupu. Teu atrai ianao, teu atizai havio manjatizai. Amen. Fiandohana fiafara, fiandohana fiafara, tompo telo zairay, tompo telo izay iray. Raizataka fanay anay, ianao no liony zo, ianao no zanako. Lazao lehibe ny tompo ira
ianao, lehibe ianao ny Tompo. Ataonay eo akavananay mandrakariva Jehova, eo anilanay mandrakariva ianao, dia rainay na atoandro na maraina na hariva, amin'ny toe-javatra rehetra ny mitoetra ho Andriamanitra ianao aminay, tsy miova ny herinao, tsy miova ny herinao. Andriamanitra foana ianao, Andriamanitra foana ianao na marary hariva, na tsy manana ninina izahay, Andriamanitra foana. Sul
ianao Yanao la ya vidi
miara ilaza an'izany ianao no fiandohana ianao no fiandohana ianao no fiafara lay mandraky izany tsy azo arina aminao tsy azo arina aminao na ny falebiazanao tupray titu nirilay nisyainaku uanau avuku lay tupuray titu Famitery ny fiainana izay miboboka fiderana tsy anaty lalina foana ho an'ny Andriamanitra ho an'ny tomponay halleluja halleluja miova ny tompo raha lasiana vavy izao aiza ny finoantsika an'Andriamanitra ankehitriny raha avy ny tompo ankehitriny mo mahita finoana ve izy anatsika fandroan'ny tompo mbola tiany eo amin'ny fotsika tsiraray avy fa mbola misy izy velona izy tsy miova mandrakizay
misandrata tompo avo indrindra ihana tsy misy tsy hainao atao ary tsy misy tsy hainao atao ny foko miterana misandrata tompo misandrata 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 tompo avo indrindra ihana ary tsy misy tsy hainao atao ny foko miderana misandrata tompo misandrata nandeha taminy aisinao tompo mamindafo efa nino ireo laingao fianao dia tsy afaka nampiay ry tompo miay hifady soa enoi ny fitanainako ary eo amin'ny fiainako lazao misandrata avelao tompo misandratra androany lazao misandrata misandrata tompo alleluia avo indrindra ihana ary tsy misy tsy hainao atao ny foko miderana misandrata tompo misandrata tompo lasianabavy zany ny teny tompo amintsika androany zavatra kely eo anatrehan'Andriamanitra ny tsy finoantsika fandroan'ny tompo ty ampafantatra antsika tsiraray avy fa fotsika ny miova
fa izy kosa dia nitoetra tsy niovatra amin'izay. Izaho no niova, ny foko no miovaova, fa ny tompo nitoetra tsy niova mandraka hatramin'izay mandraka ankehitriny. Sasany amintsika ankehitriny araka ny teny Paoly apôstôly hoe efa vaky sambony amin'ny finoana. tonga eto fotsiny isika fa tsy misy fiatraikany amintsika intsony ny fanatrehan'Andriamanitra. Efa tonga fahalalana ho antsika isisa zany fahalebiazan'Andriamanitra izany, fa ny tena marina ao am-pontsika isika tsy mino intsony fa lehibe marina ny tompo. Androany ny tompo dia merina mpafantatra atsika fa mbola izy ilay atry zay, mbola izy ilay atry zay, ary mbola izy ilay ankehitriny, ary mbola tsy ova mandrakizay. Tsika tena iantoraka ny aminy androany, ndao iantoraka ny aminy androany. Zava-poana ny fanahintsika raha lasa nabavy, zava-poana ny hira ataontsika, zava-poana ny fitendrentsika, zava-poana ny zavatra rehetra ivelany afaka ataontsika eto androany. Fa hoy ny teny bokin'ny Mika hoe ry zanak'olombelona, zavatra tokana ny mila fantatra, efa naseho anao ny marina, efa naseho anao ny marina. Ndao vakitsika zany androany ao amin'ny bokin'ny Mika 4:9. Andininy fahenina. Inona no entiko manantona an Jehova sy miondrika ao anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo? Inona no entiko manantona an Jehova sy miondrika ao anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo? Anatona azy mitondra fanatradorana sy ombilakely iray taona va aho? Ho sitraka Jehova va ny ondra la arivo na ny renirano diloilo ray alina? Sa ve anolotra ny lamatoako noho ny fahazoko va aho, na ny ateraky ny kiboko noho ny fahotan'ny fanahiko? Jereny avalon'ny Mika azy ao amin'ny andininy 5 valon'ny tompo. Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehova aminao, dia izao ihany ny andehananao ny famarinana sy ny tiavanao famindrapo ary anaraka ny Andriamanitra ao amin'ny fanetretena.
Raha ny olombelona manana fahazarana, manana foronana makany amin'ny ty zavatra lazain'ny boky Mika ity hoe inona no entiko manatona ny tompo androany. Fa hozy izy ny tompo hoe na ny zanakao lamatoa aza tsy avidy ny fahotana ho faran'izay kely indrindra. Na ny zanakao lamatoa aza ny atolotra eo amin'ny altara tsy izany ny sitrako Jehova. Fa ny zavatra mila fantatrao dia zao izy efa naseho anao dia zay tsara dia Kristy zany. Amen. Lalasana bavy be dia be tamintsika, ny zato isan-jato tamintsika ireo mino aho fa efa nanandrana n'ilay tsara dia Jesosy. Fa ankehitriny isika lasa miverina manontany fanontaniana hoe inona indray ny entiko manatona anao tompo. Fa mila fantatrao, miverina fantatrao ny tompo fa efa naseho anao zay tsara sy izay ilainy Jehova aminao dia zao ihany ozy izy ny andehananao amin'ny famarina, andehananao amin'ny fatokiana eo anatrehana ary fiantsonantsika hiveriny zany rahalasiana bavy sy ny ho ty famindrapo. Ty famindrapo tia dia tsy miresaka ny amin'ny sika sy Andriamanitra intsony fa miresaka amintsika sy ny rahalasiana bavitsika. Mandeha amin'ny famarinana ianao dia ty famindrapo ianao. Raha anantona ianao ho ny tompo dia izay zavatra izay ihany ilain'ny Jehova aminao, ilain'ny tompo aminao. Mandeha amin'ny famarinana ianao, miala amin'ny fahotanao ianao, manaitra an'izay ota mety malaky mitambesatra aminao ianao dia ny mihavana amin'ny rahalasy anabavinao. Zay ianao anatonantsika an'Andriamanitra. Tsy ilain'ny tompony zanantsika lamatoa, tsy ilain'ny tompony volantsika, tsy ilain'ny tompony fihetsiketsehantsika ivelany rehetra. Mandao anantona ny tompo amin'ny fotsika androany. Tsika eo anatrehan'izany antsony tompo zany ka fotoana fohy fotsiny isika satria fanompo-pivavahany ty rahalasiana bavy. Raha tsy tafaray amin'Andriamanitra akory ny fotsika, zava-poana amin'ny fomba mpivavahana ny enotsika tenin'Andriamanitra, amin'ny fomba mpivavahana anaovantsika fanatitra, fa ndao tena andinika ny fotsika eo anatrehan'ny tompo isika. Felantsika andeha zany fekiry zany dia manasa anao aza mijanona mijery fotsiny, mijerijery ny avisy havanana fa dinio ny fonao eo am-pelantanan'ny tompo, mangetahita azy androany. Zay tompo tinio ny tsararay avy nareo zay efa milaza ny tenany fa mijoro aza tario andinika ny tenany ny tsararay avy androany
fa zany tokoa ny foronana mazatra anay Andriamanitra. Mamaiky anay dia ny hanolotra ny zanaka Ilamatovo. Mamaiky anay dia ny hanolotra fanatitra hodorana. Kanefa ny fonay mikatona tono, mikatona amin'ny fahamarinana, mikatona amin'ny famindrapo ny fonay. Fa raha naseho anay ianao, raha nandray anao tompo sy mpamonjy ny fiainanay marina izahay, dia ho tia fahamarinana izahay ary ho tia famindrapo izahay. Fa zava-poana ny ataonay rehetra, raha ohatra ka ny fanatitra no aseho anay, ny velanay ny aseho anay eo a-Kristiana izahay, fa ny fonay mikatona amin'ny fahamarinana, fonay mikatona amin'ny famindrapo. Fangeo ny tsararay avy Andriamanitra, mba hisy olona tenaina fa ny rehetra ny antoraka aminao amin'izao fotoana izao, fa na dia vitsy aza ny voakasika ao anatin'izany teny izany, ka afaka miverina indray ankehitriny. Verina amin'ny azakazaka ao makany amin'ny fahamarinana sy ny famindrapo. Dia avaly ny fonao izany Andriamanitra. Halleluja. Itsika farany le hoe na ny tsita na ny afenana aza fantatra izay efa vita sy ireo nenina izay mbola atao. Ao tena iraitsika ho vavaka izany androany. Ampianaro
tafasaraka aminao meu fitsapana meu fitsetrana mba hitsoram-po torotoro salvarinao tratraorina tafasaraka aminao lasa hoe tompo ampianaro ampianaro ao ahalalao azaverao tompo manalo ampianaro ao ahanisa miandro sisa. Amen Jesus. Makasitraka feno anao Andriamanitra fa isan'andro ianao tsy ny andro alahady ohatr'izao ihany fa izay mitady anao dia mahita anao Andriamanitra izay mandondona dia hovoaina ary tena mbola andro ny famindram-po zao Andriamanitra naiza na amin'ny fotoana na maraina izay miaona aminao na amin'ny etoandro na iny an-dalana na ny am-piasana dia tarianao mandrakariva izahay tena fahasoavana izany Jesosy makasitraka anao Jesosy afana iniditra teo amin'ny fanatrehanao androany fanomanana ny amin'ny fanompona ambony rehetra iroso mifanatra zao izahay ankehitriny tario arak'izany mandrakariva izahay zavela andeha amin'ny fombafomba Andriamanitra fa tario arak'izay tarian'ny fanahinao anay Tompo ao anatin'ny zavatra rehetra izay ataonay hatramin'ny teninao Andriamanitra hatramin'ny fiafaran'izao fanompona izao tena ivoaka eto izahay tena manana anao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay nanompo anao tamin'ny fonay manontolo indray tao anatin'ny ty andro izay nomenao ty alleluia amen amen afaka masotoerantsika mbola za ihany moa no voatendry tsy hanetana satria mifanatra tsy etanina akory fa nifanatra vokatry ny fotsika ho an'ny Tompo amen dia miain'ny Tompo fotsiny afa tsisy hoe zavatra nomaniko be tamin'ny resaka hoe fanatitra fa tsy miala foana amin'ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina voalohany hoe raha manome isika raha lasa anabavy hitanareo na ny fiderana ohatr'izao aza tena hoe eo anatrehan'ny Andriamanitsika isika dia manolotra ny tsara indrindra ho azy isika amen satria izy no tompontsika izy no any iankofatsika ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha tompo aiza zay tahotra ahy raha ray aiza zay aja omen'olona ahy fa ndrairay ny fiheveran'ny olona ny tompo ohatrany hoe mangataka vavaka dia misy bouton pitserina dia mipotra ny valom-bavaka fa raha tompo aiza zay tahotra aho ny tenin'Andriamanitra amen tokony ho tonga anatin'izay fo zay fontsika manantona an'Andriamanitra ankehitriny amen dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha manome ihany koa ianareo aza manome amin'ny faneriterena na amin'ny alahelo nisy mpanompon'Andriamanitra tafaresaka tamiko tamin'ny herinandro anisan'ny loha olona moa izy dia zavatra nyteneniny anahy dia izao hoe ozy izy hoe tura ianao ve ozy izy tena matoky ve ianao amin'ny fanatitra dia ozy izy mantsy azy hoe ohatrany tenin'ny Petera hoe Tompo ianao malala fa natany mbola tena kely indrindra azy izahay mivady satria mitambatra ny fidiram-bola dia fa natoky izahay natoky amin'izay omen'ny Tompo izahay amen satria fantatray fa mitendren'ny Tompo izahay ho mpitandrina ny fananana kely izay mety nankin'ny Tompo taminay dia izao niteneniko an'ilay mpanompon'Andriamanitra hoe raha misy priorité raha misy voaloha laharana aminay mivady dia ny fanatitra tsy antery le izy akory fa tena tsapanao mihitsy hoe ny zavatra raha mijery ny fepetranay amin'ny ivelany
tsy tokony aina amin'ny fiainana tokony ainana izahay dia ahoana moa raha lasa anabavy ataontsika satria izay nira ohatry ny tonga atao-poka ino nary no avaliko anao no ireo soa nataonao anay. Amen. Fa tena tsy mendrika raha lasa anabavy. Ny andray ny ataoko hoe tsy mpanefoefo zay tsy teny akory raha hoe manam-boly zay fa tena tsapanay fa nataoko arany hoe andray ohatra ny amin'ny fiainantsika tsiraray avy hoe ataoko hoe roetsy ataoko amin'ny teny gasy mba ho azontsika tsiraray avy roetsy io raha lasa anabavy fahagagana avy amin'ny tompo ane io e. Amen. Tsisy avy amintsika io meny tompo atsika isam-bolana tena tsy le amaroetsy azy ary tsy le fidiram-bolanay mivaty ny zava-dehibe amiko fa lay fanfatarako hoe tena raha sy ny tompo vola tantanako isam-bolana eo tena zany aminay natao hoe fitahina tsy le sifra akory tsy le abetsaka le taremarika fa matsapa hoe tompo iza moa no menao an'io sifra isam-bolana dia ahoana ny tsy atokiko an'ny tompo raha lasa anabavy. Amen. Zay ny fo tiany tompo ananantsika tsiraray avy tsy hanome amin'ny alahelo tsy hanome amin'ny faneriterena fa hanome amin'ny mpifaliana ary anana indrindrandrindra araka ilay tenin'ny boky mika teo hoe anana isika fiononana fianinana amin'izay ananantsika amin'ilay kely ananantsika. Mba fantatrareo hoe tamin'ny fiandohan'ny fanambadianay mivady ohatriny na volana ampidiriko izay azoko tenenantsika le sifra ohatriny ray alina isan-kerinandro dia izy taona efa manomanomana mariage izay mivady dia nandeha bus tsaroko tsara mihitsy nandeha bus izay mivady teo ariana teo dia miteneniko hoe ahoana ho zany sady mananyany zany etoko any tanana amin'ny ray alina ho zany ndria tamin'izany tiako tenena hoe vonina ve zany ndry anambady na dia ray alina sy tamin'izany tsy voatery manaraka ny diako tsy hay na ray alina zany kay dia efa mety kay zany fa hafa ny fitondran'ny tompo anay. Amen. Fa ny tiako tenena amintsika lay fatokiana nanomboka tany amin'ny ray alina raha lasa anabavy mivadiko mbola nianatra izy taona indray niakatrakatra kely nandray borsana 400 000 francs izy satria mbola nianatra izy tamin'izany 400 000 francs ny ainanay dia nyampy any ohatrinonako izany nyampy ny efatralinako izany 600 000 zany dia natoky indray tamin'ny 600 000 fa tsika ny tompo misedra atsika. Amen. Mafy aza tena miteny amintsika fa tsy mora ny ainan'izany tsy mora fa ny fahafantarantsika ary tany namatarako hoe maninona le izy ataon'ny tompo manapaka ray alina dia avy eo ataon'ny tompo manapaka 2 alina sy ray hetsy avy eo ataon'ny tompo manapaka 1 200 000 tsy kelikely tsy hoe zany mendrika na inona akory fa mijery an'le izy tsy le sifra ny zava-dehibe amiko fa mijery hoe omen'Andriamanitra amina le taremarika tena hoe fitahina avy amin'ny tompo ary aminako ankehitriny na omeny tompo ohatrinona na omeny tompo ohatrinona fantatra hoe fitahina avy amin'ny tompo eo lay aman-tsaiko na azonareo ny tiako tenena hoe lay Andriamanitra mihitsy nitondra an'le izy eo bénédiction avy amin'ny tompo io zavatra io. Amen. Izay mila haitsika tsara mitantana azy fantatsika hoe ny tompo nanome an'io dia move manana redevabilité manana ahoana moa zany ahoana ny fotsika eo anatrehan'ny tompo eo anatrehan'ny fitahina izay nomeny tompo atsika na ray alina na 10,000 na efatrala na roetsy na tsy haiko izay karamatsika fa io raha lasa anabavy resaka fo io teneny eo akaikinao resaka fo io. Misy olona mandray ataoko hoe ohatra hoe mandray 20 millions ohatra ny isam-bolana fa tsy mafoy resaka fo io. Misy indray nefany olona manana efatralina fa mahita ny anabaviny tsy misotra rano dia mavita mividy rano dana vidian'ny rano izy resaka fo io. Amen.
ary ny fanomezana tsy eto ihany fa fitsonjovantsika ny raha lasy anabavy ihany koa. Zay ny tenin'ny Paoly apôstôly mba hisinina ozy izy zay manana mihoatra dia tokony manome ozy izy mba hisy ny fitsipiky ny fitoviana. Zay mampiralasy mpiravavy atsika. Zay ny tenin'ny Paoly mba hisy règle d'égalité ozy izy Paoly mba hisy ny fitsipiky ny fitoviana. Zay mahatonga atsika hoe tsy lalàna ihany koa nefany fa mila sensible isika hoe za amin'ity volan'ity manana pohany ihany. Amen. Ary tsy resaka chiffre zay zavatra zay fa tsika mila mahay mitantana ny zavatra nomeny tompo atsika tsiraray avy. Mampatsiaro an'izany ny tompo ankehitriny mba fantatrareo ny andohan'ny tsy fiononana. Ny tsy fiononana dia saina avy amin'ilay mena rana mihitsy. Satria izao ny teneniko atsika Adama sy Eva napetrak'Andriamanitra tao anatina fironon'Andriamanitra na enao zao tsy nyaina n'izany fitahiana ny aina ny Adama sy Eva zany. Efa teo daholo ny zavatra rehetra ny fironona napetrany amin'izay Adama. Ary mbola hitan'Andriamanitra ary fa irery raha lehilahy. Mbola hitany ihany hoe tsy ampy dia mbola nampiana izy, nampian'Andriamanitra ny Eva ihany mihoatra ny zavatra rehetra ny tapahany. Fa tonga ilay tompony tsy fiononana ny laza hoe tsy ampy io zavatra io. Nananareo ary reo rehetrarehetra reo fa tsy mihinana n'ilay azy eo avoan'ny say ianareo. Dia iny raha zanak'olombelona fa naninona tsy nionona, tsy hitantsony ny zavatra manodidina azy anina zay ananany rehetra. Raha lasy anabavy tandremy fa avy amin'ny fahavalo ny tsy fiononana. Dia lasa ny tsirirehetra dia naninona nefarany zao fahalavona iainantsika mandraka ankehitriny zao. Ka noho izany no tsika tena hitantana tsara an'izay nomeny tompo atsika. Amen. Mandray ohatra ny amiko any amin'ny ray alina fa mila matoky isika na ray alina azy. Amen. Amen. Izao fiainako izao ndao tsika androso efa fa afaka izahay ho an'ny mpanomponao zay fantsona ampiasainao Andriamanitra, ho amin'ny fampitahana ny teninao Andriamanitra. Arak'izany tokoa teninao ilay izy Andriamanitra, teninao ilay izy, ary zahay tsy mba hanao tsinitsinina ny teny izay aloky ny vavan'Andriamanitra
fa aina ho an'izay mahazo azy zany izy izy ny teninao ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra satria teninao tsy tenin'olombelona fa teninao Andriamanitra ka omaniny fonay eo amin'ny fandrenesana an'izany teninao zany mba tena afaka handray an'izany teninao zany marina izahay ho sakafonay Andriamanitra saotra Jesosy sokafo ny fony tsararay avy fandrenesana ny teninao saotra Tompo amen izay tsika raha lafaly amin'izao fotoan'izao hitondra ny tenin'Andriamanitra. Alléluia. Un, deux. Alléluia. Tsara ny tompo a. Amen. Sotrany amin'ny fanatrehany a. On remercie le Seigneur pour sa présence. Misotrany amin'ny ataoko hoe famandin'Andriamanitra atsika. Et on remercie aussi pour la visite, sa visite. Satria izay ny antony ahatongavatsika eto androany. Parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Ary mino hoe zany koa ny zavatra ao anatintsika tsiraray avy. Et je crois que c'est aussi ce que nous ressentons à l'intérieur. Satria raha tonga eto isika Parce que si nous venons ici, mety amin'ny fahazarana fotsiny a dans l'habitude, dia tsy zavatra afaka ataon'Andriamanitra. alors Dieu ne peut rien faire. Tsy afaka hikasika atsika ny tompo a Le Seigneur ne pourra pas nous toucher rehefa tsy misokatra ny fotsika ho azy. si notre cœur n'est pas ouvert à lui. Azay foana no anentanana atsika tsiraray avy Et c'est à cela qu'on nous invite, qu'on nous exhorte, mba hanokatra ny fotsika, d'ouvrir notre cœur, hanokatra ny fotsika na amin'ny teny kely fotsiny ary a izay ampitan'Andriamanitra. d'ouvrir notre cœur ne serait-ce qu'à une parole qu'il nous transmet. Mino fa hatramin'ny fiatombohan'ny fotoana Et j'espère que depuis le début de la réunion, dia efa nandray zavatra sahady ianao. tu as déjà reçu quelque chose de... Efa niteny tamintsika Andriamanitra. Dieu nous a déjà parlé, Aoka tsy niavitsika zany raha lasianabavy. mais qu'on ne prenne pas cela à la légère, frères et sœurs, Satria ny fotoana rehetrarehetra izay omen'Andriamanitra atsika parce que tous les moments que Dieu nous accorde, mety omeny tompo adiny roa eto isika. peut-être que Dieu nous accorde 2 heures ici, Dia manahoana nefa tsika manoloana an'izany rehetrarehetra izany. mais comment nous sommes face à cela? Mamelan'Andriamanitra hiasa ao anatintsika ve isika? Est-ce qu'on permet à Dieu de faire son œuvre en nous? Mamelan'Andriamanitra hiteny amintsika ve isika? Est-ce qu'on permet à Dieu de parler en nous? De nous Misy parler? sao dia misy avonavona ao anatintsika ao. Est-ce qu'il n'y a pas un orgueil en nous? Fa raha lasianabavy, Mes frères et sœurs, za manokana raha tonga eto amin'ity toerana ity a moi personnellement, si je viens dans cet endroit, dia efa miomana aty anatiko aty. à l'intérieur, je me prépare, à l'intérieur de moi. Jesosy eo, Jésus, tena mila ny teninao androany. j'ai vraiment besoin de ta parole Tena aujourd'hui. mila nikasika ao androany. J'ai besoin que tu me touches aujourd'hui. Mila ny anao miteny amiko amin'ity fotoana androany ity. Mila anao miteny amiko amin'ity fotoana J'ai androany. besoin que tu me parles aujourd'hui, pendant ce moment. Satria raha lasianabavy matoa Andriamanitra mbola manokatra an'izao fotoana izao a. Parce que, frères et sœurs, si Dieu accorde, ouvre ce moment pour nous, Avelany tonga eto ianao. il permet que tu viennes ici, Avelany mandre ny teniny ianao ny zavatra rehetra izay ataon'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana izao. il permet que tu entends sa parole et tout ce qu'il fait pendant ce moment. Dia zavatra ataon'Andriamanitra izany Et Dieu fait tout cela mba hanovana antsika tsikelikely hatrany. pour nous transformer davantage. Kanefa raha lasianabavy fa raha tonga eto isika, Mais frères et sœurs, si nous venons ici, nefa tsy misy zavatra afaka raisitsika koa raha avy amin'Andriamanitra. mais il n'y a rien que non?
que nous recevons, dia fantatra hoe hijanona foana amina eo amin'ny mahatsikatsika eo foana itsika rehefa avy eo alors je sais que nous allons rester dans le même état. kanefa tsika manompo Andriamanitra Et pourtant, nous servons un Dieu, zay tena afaka ny anova ny amintsika rehetrarehetra le Dieu qui peut changer tout en nous. amen mino an'izany ve tsika lahy sy anabavy Est-ce que nous croyons en cela, frères et sœurs? hain'Andriamanitra ny manova ny toe-potsika Dieu peut changer notre état de cœur. Andriamanitra afaka manova ny momba antsika rehetrarehetra Dieu peut nous transformer entièrement. kanefa raha lahy sy anabavy a Mais pourtant, frères et sœurs, noho ny tsy fahalalana noho ny tsy fahalalana par manque de connaissance, par ignorance, dia indraindray tsika tonga eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra parfois nous venons dans la présence de Dieu dia indraindray tsy tsapantsika koa hoe tena eto anie ilay fanatrian'Andriamanitra et parfois nous ne ressentons même pas que la présence de Dieu est là. fa tena fahasoavana anie raha lahy sy anabavy Mais c'est une vraie grâce, frères et sœurs. fantatsika hoe tany amin'ny testameta taloha Nous savons que dans l'Ancien Testament, tena misy mpisokony eo fa ny olona tsy afaka miditra ao amin'ny efitra masina indrindra zany il y a un sacrifice, mais ce n'est pas tout le monde qui peut accéder au lieu saint. kanefa amin'izao fanetrena vaovao izao Mais sous la nouvelle alliance, afaka miditra ao isika nous pouvons entrer. tsy mila misy mpanelanelana intsony Il n'y a plus d'intermédiaire. tsy misy mpanelanelana Il n'y a pas d'intermédiaire. raha lahy sy anabavy tena fotoana zao tena mila isisifatsika ao amin'Andriamanitra Frères et sœurs, c'est le moment de rentrer dans la présence de Dieu. amen Amen. amen ninona ny zavatra mety nanavezasanao tany ivelany tany Peu importe peu importe ce qui t'a accablé à l'extérieur, fa eto amin'ny fanatrian'Andriamanitra amin'ity androandroany mais ity. aujourd'hui, je suis dans la présence de Dieu. azotsika tsara hoe fanatrian'Andriamanitra Est-ce que nous comprenons? C'est la présence de Dieu. Andriamanitra ane tany amin'ny fiandrianany any no midina manatrika atsika eto amin'izao fotoana izao Mais Dieu sur son trône, il descend en ce moment et il est là, il est présent. amen Amen. noho iza noho isitrasanao zay manatry mifana eto androany À cause de toi et moi qui sommes là aujourd'hui. amen raha lasa nabavy tena andao anakakoatra e Frères et sœurs, allons profiter. anakakoatra zay fotoana rehetrarehetra isak'alahady ny tompo dia mitondra atsika eto Profiter de chaque moment. Chaque dimanche, le Seigneur nous conduit ici. mety misy anatrano zao mety marary izy tsy afaka manatrika fotoana ohatran'izao Peut-être qu'il y en a qui sont malades à la maison, qui ne peuvent pas venir ici. fa izao sy anao Mais toi et moi, eto isika androany nous sommes ici aujourd'hui. amen Amen. noho ny fahasoavany zany rehetrarehetra izany Et tout cela par sa grâce. tsy noho ny mety hoe asan'ilay mpanompon'Andriamanitra ety aloha ny anovanao Ce n'est pas l'œuvre du serviteur de Dieu qui va te changer. fa va te Andriamanitra faire mihitsy ny transformer. tena te hikasika anao amin'ity fotoanandroany ity Mais c'est Dieu qui veut te toucher aujourd'hui. Andriamanitra mihitsy ny tena te hiasa ao anatintsika tsiraray avy C'est Dieu qui veut œuvrer en chacun de nous. Andriamanitra mihitsy ny tena mbola te hampafantatra azy hampafantaran'Andriamanitra amintsika tsiraray avy C'est Dieu qui veut se révéler à nous encore davantage. amen Amen. mety tonga eto isika tonga eto foana Peut-être que nous venons toujours ici. fa manahoany sika raha lahy sy anabavy Mais comment nous sommes, frères et sœurs? efa andalam-piovana ve isika Est-ce que nous sommes dans le chemin de la transformation? amen ka zay ilay fiainana maha-kristianina Mais c'est ça la vie chrétienne, la vie en tant que chrétien. tena fiovantsika tsikelikely isan'andro 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 C'est notre transformation chaque jour. halleloia Alléluia. dia mbola manome fahasoavana ny tompo androany Et Dieu nous fait grâce encore aujourd'hui. ndo amaky ny tenin'Andriamanitra isika Allons lire la parole de Dieu ao amin'ny bokin'ny romanina toko 10 dans Romains chapitre 10, romanina toko 10 a ny andiny voalohany a ka hatramin'ny faharoa fahatelo au verset 1er au verset 3. mino fiainam-pelantananao ny baiboly amin'izao fotoana izao a J'espère que la Bible est entre tes mains aujourd'hui. satria zava-dehibe na fahatsika manana mahita ary
mila nanantsika ny tenin'andriamanitra. Parce que c'est important pour nous de connaître la parole de Dieu. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Tsy hoe andry rehefa alahady ohatr'izao tsika vao andre ny tenin'andriamanitra. Nous n'allons pas attendre un dimanche pour entendre et recevoir la parole de Dieu. Fa isan'andro isika tena mila mandinika ny tenin'andriamanitra. Mais tous les jours, nous avons besoin de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Mino aho fa resy lahatra ny amin'izany ianao ny amin'izany teneniko zany. J'espère que tu es convaincu de cela, Satria zahay tokoa zanak'andriamanitra atsika. parce que c'est à cela que nous sommes des enfants de Dieu. Satria raha iandry isaky ny alahady ianao, Parce que si tu n'attends que les dimanches, dia mino hoe tsy afaka fantatra bebe koa an'Andriamanitra ianao. alors je sais que tu ne pourras pas connaître davantage Dieu. Tsy hoe afantatra an'Andriamanitra amin'ny saitsika, Ce n'est pas le connaître par notre propre intelligence, fa le Andriamanitra manambara ary milaza ny aminy amintsika isan'andro isan'andro. mais ce Dieu qui nous révèle, qui se révèle à nous tous les jours. Amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Romanina toko 10 andiny voalohany faharoa fahatelo ry rahalahy, ny rin'ny foko sy ny angatahako amin'Andriamanitra ho an'ny reny izy dia famonjeny. Miresaka momba ny jiosy izy eto. Fa vavolombelona reny ao fa mazoto an'Andriamanitra izy, saingy tsy araka ny fahalalana. Fa satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy, ka nitady hanamarina ny tenany, dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage, ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu. Amen. 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 Ozy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe mazoto an'Andriamanitra izy. Selon la parole de Dieu, ils ont du zèle pour Dieu. Mazoto an'Andriamanitra izy mety tonga mamonjy fitoam-bavaka foana izy. Ils ont du zèle pour Dieu. Peut-être qu'ils viennent toujours dans les réunions de prière, dans les réunions. Eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza. Ici, la parole de Dieu nous Dia milaza parle. momba ny jiosy izy. Il parle des Israélites. I Paul dia milaza ary manambara Paul a dit, fa tena nirinin'ny fon'ny Paolo azy ireo dia famonjeny ho voavonjy koa izy ireo. c'est le vœu de son cœur qu'ils soient sauvés. Dia izay koa ny tena ao am-pon'Andriamanitra mba amonjena atsika tsirairay. Izay koa ny antony atongavatsika eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa tahaka an'izao. Et c'est aussi ce qu'il y a dans le cœur de Dieu à chaque fois que nous venons dans ces moments, dans ces réunions. Fa hoy Paolo amin'ny diny faharoa efa vavolombelona ireny izy fa mazoto an'Andriamanitra izy, saingy tsy araky ny fahalalana. Mais au verset 2, Paul a dit, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Androany zavatra napetraky ny tompo aty anaty dia tena mila mitomba amin'ny fahalalan'Andriamanitra isika rahalahy sy anabavy. Aujourd'hui, ce que Dieu a déposé dans mon cœur, c'est que nous avons besoin de grandir dans la connaissance. Amen. 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 Mila mitomba amin'ny fahalalan'Andriamanitra isika. Dia mety hiteny ianao hoe ny tenin'Andriamanitra ny milaza fa ny fahalalana dia mampihebolebo e. Mais nous avons besoin de grandir dans la connaissance. Mais peut-être que tu dis que la parole de Dieu dit que la connaissance nous rend orgueilleux. Ary marina tokoa zany. Oui, c'est vrai. Be da be ny olona mety halala ny tenin'Andriamanitra amin'ny sainy fotsiny adrandray izy makany mandeha mianatra baiboly mihitsy hoe ahafantatra fotsiny hoe zao ny zavatra an'Andriamanitra, zao ny lazain'Andriamanitra, zao ny Andriamanitra. Il y en a beaucoup qui veulent connaître et vont faire des études bibliques et pour connaître, voici ce que Dieu dit, voici ce que Dieu a écrit, etc. Fa mibara ny tenin'Andriamanitra ary Paolo milaza an'izany, mazoto an'Andriamanitra izy fa tsy ampy fahalalana ozy izy. Mais la parole de Dieu a dit, et Paul a dit, ils ont du zèle pour Dieu, mais ils manquent de connaissance, pas conformément à la vraie connaissance. Ny tanjon'Andriamanitra rahalahy sy anabavy, Le but de Dieu, frères et sœurs, ary ny tanjon'Andriamanitra ho asy anao, le but de Dieu pour toi et pour moi, ny ahafantarantsika azy, c'est que nous le connaissons dia rehefa tonga eo amin'ny fanatrehany isika, et quand nous venons dans sa présence ary rehefa fantatsika izy, et lorsque nous le connaissons, dia afaka hidera azy isika, alors nous pourrons le louer, afaka toky azy isika, nous pourrons lui faire confiance, afaka ino azy isika. nous pourrions l'entendre. Amen. Amen. Zay le Andriamanitra zay tena hoe fantatsika. C'est ça le Dieu
que nous connaissons. Zay nambara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo. Et Filazantsara ny Jaona toko fito ambin'ny folo andininy fahatelo. Et c'est ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Zay ozy izy ny fiainana mandrakizay. La vie éternelle, c'est ça, la vie éternelle. Ny fiainana mandrakizay zany dia mahafantatra n'Andriamanitra. Donc, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, Mahafantatra n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy connaître Dieu et Jésus-Christ izay efa nirahan'Andriamanitra. que Dieu a envoyé. Halleluja. Alléluia. Ny tanjontsika tsara avy dia inona andovan'izany fiainana mandrakizay zany. Et notre but à chacun de nous, c'est d'hériter la vie éternelle. Galasana bavy tena zava-dehibe nahafahantsika tena mahafantatra. Frères et sœurs, c'est très important pour nous de connaître Mahafantatra le Andriamanitra izay tompontsika. ce Dieu que nous servons. Ahoana moa nahafahantsika manolotra ny amintsika raha tsy fantatsika ilay Andriamanitra izay tompontsika. Comment nous pourrions nous donner, si nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons, Amen. donner notre vie si nous ne connaissons pas le Dieu. Satria amin'ny alalany ahafantarantsika azy, ny ahafahantsika Parce que c'est à travers notre connaissance à lui que nous manolotra ny antsika. pourrions nous donner nous-mêmes. Amen. Amen. Ary haintsika le tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky Hosea toko fahaefatra andininy fahaenina hoe rengany anoloko noho ny tsy fisiany fahalalana ozy izy. Et comme il est écrit dans Osée, mon peuple est détruit par manque, périt par manque de connaissance. Tena zay tokoa raha lasana bavy anany oloko Oui, frères et sœurs, c'est la réalité. Le peuple périt par manque de connaissance. par manque de connaissance. Firifiry ny olona tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra Il y en a combien qui viennent devant la présence de Dieu, fa tsy mahatsapa na inona na inona. mais ils ne ressentent rien du tout. Sotra ny tompony amin'ny zavatra efa nambaka ny tompo tamin'ny alalan-dralatsoritra eo fa tena zay mihitsy ny zavatra tsapan'ny fanahin'Andriamanitra, tsapan'ny fanahy amin'izao fotoana izao. Nous remercions à ce que le Seigneur a révélé dans le cœur du frère Thury qu'il nous a dit tout à l'heure, parce que c'est ce que l'Esprit nous dit en ce moment même. Fa manahoana isika? Comment nous sommes? Manahoana isika rehefa tonga eo amin'ny fanatrehany? Comment nous sommes lorsque nous sommes dans sa présence? Tena ao tsara ve tsika, tena tafiditra tsara ve sika? Est-ce que nous sommes vraiment, nous ressentons vraiment sa présence? Ary zay ka lasana bavy ny tena mily tombotsika amin'izay fahalalana n'Andriamanitra izay. Et c'est à cela que nous avons besoin de grandir dans la connaissance, dans sa connaissance, dans la connaissance de Dieu. Satria marina be nambara amin'ny Hosea. Parce que ce qui est écrit dans Osée est vrai. Tena ringana. Le peuple périt par manque de connaissance. Ringana. Périt par manque de connaissance. Amen. Amen. Mino fa ao am-ponao ny afantatra azy ary ngetaeta zay alalan'Andriamanitra misimisy kokoa hatrany hatrany. J'espère que y a cette soif dans ton cœur pour connaître Dieu davantage. Ao amin'ny Filipianina toko fahatelo andininy fahafolo dia i Paul ny milaza. Dans Philippiens chapitre 3 verset 10. Ary aoka tena zany no hetaheta ao anatintsika kalasiana bavy. Et que ce soit un désir et une soif en nous, frères et sœurs. Filipianina toko fahatelo andininy fahafolo no tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. I Paul no milaza azy, eny mba fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ozy izy, ary ny fombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany raha mba misy atratrarako ny fitsanganany amin'ny maty. Andininy fahafolo ka. Voici ce que Paul a dit. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Alléluia. Alléluia. Mba fantatro izy ozy izy sy ny fitsanganany. Je le connaîtrai. Tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana. La puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui. Fa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao moa mila mitandrina isika satria be da be ny olona
Mais, zay te hianatra an'Andriamanitra amin'ny sainy fotsiny. mais la réalité, en ce moment, nous avons besoin de faire attention parce qu'il y en a beaucoup qui veulent connaître juste par l'intelligence. Ny fahafantarany sainy mameno lohany fotsiny tenin'Andriamanitra. La parole de Dieu remplisse leur connaissance. Aty zay nefa ny tena hitarihan'Andriamanitra antsika androandry. Pardon? Zay nefa ny antony hitarihan'Andriamanitra antsika androandry. Mais ce n'est pas à cela que Dieu nous conduit aujourd'hui. Amen. Tsy ilay fahalalan'olombelona, Ce n'est pas la connaissance humaine. fa mangataka tsika ny fanamasin'Andriamanitra Mais nous demandons au Saint-Esprit de Dieu mba tena hanambara tokoa azy amintsika. de nous le révéler à nous. Amen. 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 Mino fa etaeta ao anatsika zany raha lasanabavy. J'espère que c'est une soif en nous, frères et sœurs. Satria amin'ny alalan'ny zany na fahatsika tena hoe mety mamotsitra zavatra be da be. Parce que c'est à travers cela que nous pourrions relâcher beaucoup de choses. Nous Afatsika dépouiller de beaucoup de choses. tena manolotra ny amintsika ho an'Andriamanitra hatrany hatrany. Afin que nous puissions donner notre vie à Dieu. Amen. Satria Amen. zay ny tanjon'Andriamanitra. Parce que c'est le but de Dieu. Zay ny planin'Andriamanitra. C'est le plan de Dieu. Zay ny fihevitr'Andriamanitra. Ce sont les pensées de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Satria raha tsy zany dia inona moa ny atongavantsika amin'ity toerana ity raha lasy anabavy. Autrement, pourquoi nous venons dans ce lieu, frères et sœurs? C'est pas cela. Satria isaky ny fotoana rehetrarehetra Andriamanitra dia manambara foana izy. Parce qu'à chaque moment, Dieu parle. Amen. Amen. Miteny foana Andriamanitra. Il parle toujours. Miteny amiko foana Andriamanitra. Il me parle toujours. Vao tamin'ny lahady Andriamanitra no niteny tamiko. Dimanche dernier, il m'a parlé. Androany Andriamanitra mbola hiteny aminao indray. Et aujourd'hui, Dieu veut te parler encore. Dia mbola hiteny indray Andriamanitra amin'ny lahady manaraka. Et il va encore parler dimanche prochain. Fa manahoana isika manoloana an'izany. Mais comment nous sommes vis-à-vis de cela? Mijory ao anatrehan'izany teny zany manahoana. Si je me tiens devant la parole de Dieu, comment je suis? Mon état? Mandinika ny tena koa dia mandinika ny amintsika tsirara iavaka lahy. Je m'examine et chacun de nous, nous nous examinons. Alléluia. Alléluia. Rahalasana-bavy. Frères et sœurs, Inona moa ny vokatry ny mety tsy fahalalantsika an'Andriamanitra? quelle est la conséquence de notre ignorance de Dieu, notre manque de connaissance? Ny tena mariny tsika dia novonjen'Andriamanitra mba tena halala azy misimisy kokoa hatrany En hatrany. vérité, Dieu nous a sauvés pour que nous puissions le connaître davantage. Ary ny ahafantarantsika an'Andriamanitra ho tsy ampy fotsiny ny alahady tahaka an'izao. Et pour connaître Dieu, un dimanche ne suffit pas. Aza mieritreritra hoe efa misy mpanompon'Andriamanitra hoe manomana tenin'Andriamanitra ho anay. Ne pense pas que, oui, il y a un serviteur de Dieu qui va préparer la parole de Dieu pour nous. Marina tokoa fa zay ny mpanompon'Andriamanitra dia manana an'izay vesatra zay ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Oui, c'est vrai, les serviteurs de Dieu ont cette charge pour le peuple de Dieu. Oui, c'est vrai. Kanefa ao anatin'izany raha lasianabavy. Mais pourtant, dans cela, frères et sœurs, Samy men'Andriamanitra ny fanahintsika tsirara avy. Dieu nous a donné son esprit à nous, chacun de nous. Amen. Amen. Dia mino fa manana ny baiboly ianao any an-tranonao andry. Et j'espère que tu as la Bible chez toi. Fa hoy aho hoe lazy vao misokatra ny baibolinao. Mais si ta Bible n'est ouverte que le dimanche, Ahoana moa ny ahafahanao afantatra an'Andriamanitra? comment tu peux connaître Dieu? Amen. Amen. Ahoana ny ahafahanao alala misimisy kokoa an'Andriamanitra? Comment tu peux connaître davantage Dieu? Raha lasianabavy. Frères et sœurs, Vanim-potoana zao ary fotoana zao. c'est le moment. Tena mila. Tena hijerentsika, tena andiniatsika. Tena hoe ahoina marina ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fiainako. C'est le moment pour nous de plonger nos regards dans la parole de Dieu et connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Amen. Amen. Satria novonjen'Andriamanitra isika halala azy. Parce que Dieu nous a sauvés pour que nous puissions le connaître. Aoko fantatra fa Andriamanitra ne raha mitady olona izy hivavaka azy amin'ny fanahy sy fahamarinana. Que tu saches que Dieu cherche des hommes qui le prient en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Izao sy anao zany tediavin'Andriamanitra Et izany. c'est toi et moi ce que Dieu cherche. Raha lasianabavy, Frères et sœurs. mandalo ady ianao amin'ny herinandro iny. Frères et sœurs, dans la semaine, tu traverses des épreuves. Dia andry amin'ny alahady ve anao vao resaka hoe amin'ny alahady zany vao misy vadiny zany ady atrehako zany. Et donc tu vas attendre dimanche prochain pour
recevoir une réponse à ce que toi tu traverses. nefa Andriamanitra afaka n'inona afaka ny anambarany zany aminao Andriamanitra. Mais pourtant, Dieu peut te le révéler à toi. Zavatra fanontaniana petraka hoe manana ny fadan'Andriamanitra ve tsika tsiraray avy. Mais la question qui se pose est la suivante. Est-ce que nous avons l'Esprit de Dieu? Manana tsika eo. Nous Amen. avons l'Esprit de Dieu. Azonao antoka hoe manana ny fanan'Andriamanitra ianao. Est-ce que tu as l'assurance que tu as l'Esprit de Dieu? Ny fanan'Andriamanitra afaka anambaranao na amin'ny zavatra mety atrehanao io. Mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao. L'Esprit de Dieu peut te révéler face à ce que toi tu traverses. Si tu lis la parole de Dieu, Dia afaka ampaheranao izy. Dieu peut t'encourager. Amen. Amen. Afaka ampalalanao izy. Il peut se révéler à toi. Tsy andro ianao amin'ny alahady. Tu ne vas pas attendre dimanche prochain. Amen. Amen. Mila mitombo amin'ny fahalalan'Andriamanitra isika ralasyana-bavy. Nous avons besoin de grandir dans la connaissance de Dieu, frères et sœurs. Isika tsy raray avy zao anatin'izany. Chacun de nous, moi y compris. Amen. Amen. Tsy andro isika. Tsy andro foana isika. Nous n'allons pas toujours attendre. Eo ny mpanompon'Andriamanitra maginy zany. Oui, les serviteurs de Dieu sont là, c'est vrai. Fa manahoana isika tsy raray avy ao anatin'izany. Mais comment nous sommes dedans? Alléluia. Alléluia. Fa novonjeny isika halala azy. Mais nous sommes sauvés pour le connaître. Afantatra azy misy kokoa hatrany. Le connaître de plus en plus. Andoka lasiana-bavy zavatra anankiray ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao. Il y a une chose dans la parole de Dieu. Ny toe-pon'ny olona tao Bery. L'état d'esprit des gens ont péri. Bery. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa nandre tenin'Andriamanitra izy. La parole de Dieu a dit que lorsqu'ils ont eu la parole de Dieu, Dia tonga any an-tranony izy. ils arrivent chez eux, Dia mandinitra an'ilay tenin'Andriamanitra aloha izy. ils méditent la parole de Dieu. Fa tsy hoe voaraiko ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny alahady. Mais ce n'est pas que j'ai reçu la parole de Dieu dimanche Dia fa ampy zay. et c'est suffisant. Fa Voilà. diniany ozy izy ilay tenin'Andriamanitra hoe tena avy amin'Andriamanitra marina ve. Mais ils méditent la parole de Dieu. Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Ny zavatra napetrako ny tompo aty anaty raha nametrany tompo an'ity teny ity androany. Et ce que Dieu a déposé dans mon cœur, s'il a déposé cette parole, Dia aporisika antsika tsiraray avy tena androso tanteraka raha lasana bavy amin'ny tena fikatsahantsika hoe hitady ny tompo manokana isika. c'est de nous exhorter à avancer, à être édifiés personnellement, à connaître sa parole. À À connaître sa parole. Amen. Mino fa ilayntsika zany. Alléluia. J'espère que nous avons besoin de cela. Mino fa tsy ampanao fotsiny ny androandroany. Mino fa tsy ampianao fotsiny tenin'Andriamanitra zakainao androany. J'espère que la parole de Dieu que tu entends aujourd'hui ne te suffit pas. Fa mbola mila hatrany ianao. Mais tu as toujours besoin de sa parole. Mangeta ny tenin'Andriamanitra ve tsika raha lasiana bavy. Est-ce que nous avons soif de la parole de Dieu, frères et sœurs? Te handre azy miteny aminao foana ve ianao. Est-ce que tu désires qu'il te parle toujours? Amen. Amen. Mangeta entany zany ve isika. Est-ce que nous avons soif de cela? Aoka isan'izay etaety zay ao anatsika ao. Qu'il y ait cette soif en nous. Ny fanan'Andriamanitra ny mivavaka mba tena hikasika atsika dia anisan'izay etaety zay ao anatsika tsiraray avy. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse nous toucher et qu'il y ait ce désir en nous. Amen. Amen. Fa tsy zavatra afaka ho fantatsika raha lasiana bavy. Parce que nous ne pourrons rien connaître, frères et sœurs. Fa hijanona amin'ny etatsika eo foana isika. Mais nous allons rester dans le même état. Raha mbola tsy raha mbola tena hoe tsy araka ny tenin'Andriamanitra hoe tena miplonge misika tena miditra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Si nous ne plongeons pas nos regards dans la parole de Dieu chaque jour. Alléluia. Alléluia. Amin'ny bokin'ny Galatiana toko fa 4:7. Dans Galates chapitre 4 verset 9. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny rehefa mahalala an'Andriamanitra ianareo, nefa tsy izany fa izy no mahalala anareo. Nahoana ianareo dia miverina indray ho amin'ny abidi-pianarana malemy sady tsy misy na inona na inona, nefa tianareo ho tompona indray. Voici ce que dit la parole de Dieu, mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore?
miresaky Paoly etony amin'ny olona tao Galatie. Paul parle ici, s'adresse aux gens, Taratasy nalefany Paoly amin'ny fiangonana tao Galatie io. et c'est une lettre que Paul a envoyée à l'église aux Galates, Satria tamin'io fotoana anankiray io a, parce qu'à ce moment, dia nisy mpampianatra sandoka izay nitsofoka. il y a eu des faux docteurs qui se sont infiltrés dans l'église. Dia nilaza izy hoe tsy maintsy forananareo vao vonjena indray ozy izy. Et ils ont dit, vous avez besoin d'être circoncis pour être sauvés. Kanefa reto olona reto dia tsy jiosy akory fa olona jentilisa. Et pourtant, ce ne sont pas des juifs, mais des païens. Dia tahaka an'izany raha lasana bavy rehefa tsy ampy ny fahalalantsika an'Andriamanitra. Et c'est à cela, frères et sœurs, lorsque nous manquons de connaissance de Dieu, Dia lasa maninona be da be ny zavatra mety alefa tonga avy any ivelany andry. alors il y a beaucoup d'enseignements qui s'infiltrent. Dia lasa maninona miroro ny saintsika rehefa avy eo. Et à ce moment-là, nous commençons à être troublés. Dia lasa hoe tena izy marina ve ty toerako ty. Alors, nous commençons à nous poser des questions. Est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Eo ianao ao anatin'ny zavatra sarotra andalovanao. Si tu es dans l'épreuve que tu traverses, Dia miteny ianao hoe tena izy marina ve ity zavatra ijoroako ty amin'izao fotoana izao. et tu commences à douter et tu te poses la question, est-ce que je suis vraiment dans le bon chemin, dans la bonne place? Ohatra maritra loatra zany zavatra manjoa anazy zany. Ce qui m'arrive là, ça prend du temps. Azay ny tena mila raha lasana bavy ahafantarantsika an'Andriamanitra, angetahitantsika alala n'Andriamanitra misimisy kokoa hatrany hatrany. Et c'est pour cela que nous avons besoin de connaître Dieu davantage et avoir soif de sa parole. Amen. Ahafahantsika mijoro hatrany hatrany raha lasana bavy. Afin que nous puissions être affermis, frères et sœurs. Satria izay ny zavatra nahazo an'ireto fiangonana tao Galatia reto. Parce que c'est ce qui s'est passé dans les églises aux Galates. Azay ny tenenin'ny Paoly taminy teo. Et c'est ce que Paul leur a dit. Fa ankehitriny rehefa mahalala n'Andriamanitra ianareo izy izy. Nefa tsy izany, fa izy no mahalala anareo. Na ahoana ianareo dia miverina indray ho amin'ny abidi-pianarana malemy sady tsy misy na inona nefa tianareo tompona indray. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Raha lasana bavy tena vanim-potoana izao. Frères et sœurs, nous sommes dans les temps Tena mila mahafantatra azy marina isika. où nous avons vraiment besoin de le connaître. Amen. 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 Satria raha tsy izany dia lasa ho atopatopana rivotra na fotom-pampianarana be da be isika. Autrement, frères et sœurs, nous serions ballottés par tout vent de doctrine. Zao indray hony. Voici ce qui a été dit. Ity indray hony zavatra tena mety raha teo vonjeny ianao. Si tu veux être sauvé, voici ce qu'il faut faire. Raha lasana bavy mila mitandrina isika. Frères et sœurs, nous avons besoin de faire attention. Mila manana etaeta isika tena alala n'Andriamanitra. Nous avons besoin d'avoir cette soif pour chercher Dieu. Amen. Amen. Mila mitombo ao aminy isika. Nous avons besoin de grandir en lui. Alléluia. Alléluia. Ao amin'ny boky Kolosianina. Nous allons lire dans Colossiens. Kolosianina toko fahatelo andiny fahafolo. Colossiens chapitre 3, verset 10. Rehefa nitafianareo ny toetra vaovao izay avaozana ho amin'ny fahalalana tsara araky ny endrika izay nahary anareo izy izy. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Amen. Alléluia. Ao amin'ny bokin'ny Jérémia toko faefatra andiny faraika amin'ny roapolo. Dans Jérémie chapitre 4, verset combien? 21. Verset 21. Jérémia toko faefatra andiny faraika amin'ny roapolo. Ho ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa adala ny oloko izy izy, zao tsy mba fatany. Zaza tsy misy saina izy sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy dia endry izy, fa ny anao soa kosa tsy fantany. En français, c'est au verset 22. C'est que mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants stupides, dépourvus d'intelligence.
Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. mety mafy be zany teny zany Peut-être que cette parole est dure, satria tena ohariny Jérémie hoe ohatran'ny olona adala ny olona tsy malala an'Andriamanitra. parce que Jérémie compare ceux qui ne connaissent pas Dieu. Jérémie compare un fou, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Fa adala ny oloko izy izy. Mon peuple est fou, Izao tsy mba fantany. il ne me connaît pas. Zava-dehibe ka lasa nabavina fa tsisy tena malala an'Andriamanitra marina. C'est très important, frères et sœurs, pour nous de connaître Dieu. Zay na fa tsika tena rehefa tonga eo amin'ny aveliko foana hoe eo amin'ny fanatrehany isika. C'est pour cela, je répète encore, lorsque nous sommes dans sa présence, Mino fa rehefa fantatra ao Andriamanitra, j'espère que tu connais Dieu. fa rehefa tonga eo amin'ny fanatrehany ianao, Mais quand tu viens dans sa présence, dia fantatra hoe eto ny fanatrehan'Andriamanitra. tu sais que la présence de Dieu est là. Tsy hoe dia anamboatramboatra ny aminao ianao, Ce n'est pas comme si tu vas faire semblant, fa fantatra hoe eto Andriamanitra androany. mais tu sais que Dieu est là. Afaka mikasika eto izy androany, Il peut me toucher ici. afaka miasa eto izy androany. Il peut œuvrer ici. Amen. Amen. Afaka manao zavatra eo amin'ny fiainako izy androany, Il peut faire son œuvre dans ma vie aujourd'hui. afaka manangana anahy izy androany. Il peut me relever aujourd'hui. Fa ndraindraika lasa nabavy tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika. Mais parfois, frères et sœurs, nous venons dans sa présence. Ndraindray tsy fantatsika akory zany, Nous ne savons même pas, nous ignorons cela. fa androany Andriamanitra Mais aujourd'hui, Dieu, dia mangataka amintsika ary miantso atsika ny Tompo. le Seigneur nous appelle. Andao alala azy dia afantatra azy dia Tompo tena rehefa tonga eo anao tena lasa misy tahotra ho azy manaraka anao rehefa avy eo. Allons le connaître et quand tu es dans sa présence, il y a une crainte en toi. Amen. 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 Miantso atsika tsiraray avy Andriamanitra. Dieu nous appelle, chacun de nous. Ao amin'ny bokin'ny Osea toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Allons lire dans Osée, chapitre 4, verset 1er au verset 6. Sisy. Chapitre 4, verset 1er à 6. Ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Mihaino ny tenin'i Jehovah ianareo zanak'Israely a. Fa Jehovah manana ady amin'ny mponina amin'ny tany satria tsy misy fahamarinana, fitiavana na fahalalana an'Andriamanitra eo amin'ny tany. Fa fianianana sy lainga azo vonoana sy alatra azo fijangajangana kosa. Eny manao akeriny izy ka manontona ny fadanjahan-dra. Anoho zany dia mitomany ny tany ary reraka izay rehetra mitoetra ao aminy dia ny biby diso ny voromanidina. Enina dia ny azan-drano anaty ranomasina dia rindrina koa kanefa aza misy mandahatra na mananatra. Fa ny olo dia efa tahaka ny fanditra misorona ka dia ho tafotoana atoandro ianao ary mpaminany ny ara-tafotoana aminao koa amin'ny alina ary ho vonoko ny reninao dia amin'ny diny fahina milaza izy mire rindra noko ny tsy visiny ny fahalalana. Écoutez la parole de l'Éternel israélite, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On recourt à la violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront abattus, de même que les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que personne ne conteste, que personne ne se livre aux reproches. En effet, ton peuple est pareil à ceux qui se querellent avec les prêtres. Tu trébucheras le jour, le prophète avec toi trébuchera de nuit, et je détruirai ta mère. Et au verset 6, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Alléluia. Alléluia. Rehefa tsy mahalala an'Andriamanitra ny olona dia veriny fa ohatran'ny fahazakana fotsiny mandeha manompo an'Andriamanitra. Lorsque les gens ne connaissent pas Dieu, ils considèrent que le service Eto Dieu dia est une habitude. lasa fahazakany mandeha manompo an'Andriamanitra. Alors le service pour Dieu devient une habitude. Fa ny fitondran-tenany tsy miova. Mais son comportement, son attitude n'a pas changé. Dikan'izany mety ho lafo izy tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Cela signifie que peut-être il vient ici, il est une autre personne lorsqu'il vient dans la présence de Dieu. Fa vao mivoaka amin'ity toerana ity izy Mais dès qu'il sort de dia ce fa ho lieu, lafa indray. c'est une autre personne. Raha lasy anabavy Frères et sœurs, tsy natsoan'Andriamanitra tahaka an'izany isika. nous ne sommes pas appelés à être comme cela. Dieu ne nous a pas appelés à devenir comme cela. Amen. 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 Androany ny tompo dia tena miantso ary miteny amiko ary miteny amintsika tsiraray avy. Aujourd'hui,
Le Seigneur nous appelle, il me parle, il nous parle à nous, chacun de nous. fa aoka isika tahaka amin'ny matsitreto matsitreatsika rehefa mivoaka any koa amen Mais que nous soyons pareils, que nous soyons ici ou dehors. fa raha fantatra ao marin'Andriamanitra Parce que si tu connais vraiment Dieu, fa ity toerany ity dia trano fotsiny andry cet endroit ce n'est qu'une pièce, un endroit. fa isika le fiangonana izay ambarany tenin'Andriamanitra Mais c'est nous, l'Église, que la parole de Dieu est en train de dire. fa tsy hoe rehefa tonga any ampiasana dia efa hafa indray ianao rehefa avy eo Mais c'est pas comme si tu vas au travail et tu es une autre personne. marina tokoa fa tsy mbola tanteraka isika C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. fa raha lasianabavy ao Mais frères et sœurs, fa raha misy fahalalana kely an'Andriamanitra ao anatisika ao s'il y a un minimum de connaissance de Dieu en nous, hoe zao Andriamanitra zao dia Andriamanitra masina que ce Dieu est un Dieu saint, zao Andriamanitra zao dia Andriamanitra marina ce Dieu est vrai, juste. normalina be fa hisy tahotra an'Andriamanitra any amin'izay alianao rehetrarehetra any C'est normal qu'il y ait une crainte en toi là où tu es, là où tu vas. amen Amen. fotoana kalasianabavy zao a Frères et sœurs, c'est le moment. mila manana etaeta isika Nous avons besoin d'avoir cette soif. manana etaeta ao anatisika ao Cette soif en nous. Une soif en nous. hiala ao anatin'ny mety fombafomba tsika rehetrarehetra De ne plus vivre dans l'habitude. le fombafomba manompo an'Andriamanitra De servir Dieu dans l'habitude. tonga eto a tena ohatran'izany tena masina indrindra Et je viens ici comme si je suis le plus saint ou la plus sainte. fa te anovana Andriamanitra Mais Dieu veut me changer. Veut te me anovanao transformer. Andriamanitra Dieu veut te transformer. amen Amen. anovanao araky ny endriny Il veut te transformer à son image. azay ka lasanabavy ny tena mila tena hoe alalako azy misimisy kokoa hatrany hatrany Et c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de le connaître de plus en plus. satria ny voalaza amin'ny boky Nosia dia tena ny fitondratena ratsin'ireo olona ireo Parce que ce qui est écrit dans Osée, c'est les mauvaises attitudes de ces personnes. satria tsy nahalala n'Andriamanitra izy Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. mety mandray tenin'Andriamanitra izy Ils reçoivent la parole de Dieu, fa zany zavatra zany tena ohatrany tsisy fiatraikana amin'ny tsony mais comme si la parole de Dieu n'a aucun impact en eux. raha lasanabavy Frères et sœurs, aoka izay teny ambaran'Andriamanitra zay aloky ny vavan'Andriamanitra ampitainy amin'ny mpanompony que chaque parole que Dieu dit à travers ses serviteurs, aoka zany teny zany tena hisy fiatraikany amintsika tsiraray avy que chaque parole ait un impact dans notre vie. hisy fiatraikany eo amin'ny fiainako Que cela a un impact dans nos vies, dans ma vie. tsy tsika niezaka ao anatin'izany Ce n'est pas par notre propre force, nous allons faire des efforts, fa ndao hiankina amin'ilay fahasoavan'Andriamanitra mais allons faire confiance à la grâce de Dieu. amen Amen. amen Amen. za tena mindra lasanabavy Moi, je crois, frères et sœurs, fa teny kely zay ambaran'Andriamanitra qu'une petite parole que Dieu dit, fa raha nisokatra ny fotsika nandrean'izany teny zany mais si notre cœur est ouvert pour recevoir cette afaka parole, nanova zavatra ngeda be zany Dieu, cela peut transformer beaucoup de choses. anova zavatra ngeda be ao anatsika zany da Cela va lasanabavy changer beaucoup de choses dans nos vies, frères et sœurs. aoka tsy janony tsika lasanabavy hoe za mpivavaka eto amin'ny 87 Que nous n'allons pas nous contenter de dire que oui, je viens ici au 87 pour prier. isaky ny alahady Tous les dimanches. isaky ny alahady atonga eto foana Tous les dimanches, je viens ici. fa ndao tena hanokatra ny fotsika tena alalan'Andriamanitra Mais allons ouvrir notre cœur pour connaître Dieu. Alléluia. davantage. Alléluia. amen Amen. ao amin'ny romanina toko voalohany andiny faraky amin'ny roapolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny telopolo Dans Romains, chapitre vantia Romain 1 Dans Romains chapitre 1er, romanina toko voalohany andiny faraky amin'ny roapolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny telopolo au verset 21 et 23. 21 à 23. 32 Hein? 32 32. ho ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy fa na dia nalala an'Andriamanitra azy izy dia tsy mba nankalaza azy toy ny mendrika ao an'Andriamanitra na nisaotra azy fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony doto nandoka tena ho endry izy ka tonga dala koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loha dia nisoloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loha sy vorona sy biby manatongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka ary zany nanoloka an'Andriamanitra azy tamin'ny filany fony ho amin'ny fahalotona dia ny fanalany voninahitra tamin'ny tenany avy
ary ny fahamarinan'andriamanitra dia nysolololaingy ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy mimpanao izay saorana mandrakizay. Amen. Izany nanolokan'andriamanitra azy ho amin'ny filandratsy mahavoafady fa ny vehivavy tao amin'ny nanova ny fanaony amin'ny tsy fanaony ary tahaka izany koa ny lehilahy ka namela ny fanao tamin'ny vehivavy izy ka namaimay tamin'ny fampilany samy lehilahy ny fanao izay mahamenatra dia nandray tao amin'ny tena ny valiny izay tokony azy noho ny fiviliany ary araka nanaovany fahalalana marina an'andriamanitra ho tsy mendrika ka ho tanany dia araka izany koa nanoloan'andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mamendrika anao izay zavatra tsy tokony atao ka dia feno tsy fahamarinana rehetra faharatsiana fieremana lolopo feno fialonana vonon'olona fifandirana fitaka otropo mpibitsibitsika mpanendrikendrika alan'andriamanitra mpampahory mpiavonavona mpandoka tena mpanorotsain-dratsy tsy manoray sireny tsy manam-pahalalana tsy mitana fanikena tsy manam-pitiavana tsy miantra dia olona malala tsara ny fitsipika nomen'andriamanitra fa izay manao zavatra izany dia miendrika ho faty nefa tsy minoany fa izay makasitraka no manao koa. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis, homme avec homme, des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection. Ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent d'eux-mêmes. Eo amin'ny andininy fa enina amby roapolo ary araky ny 26 28 araky ny nanaovany fahalalàn'andriamanitra ho tsy mendrika ho tananozy izy. 28 J'ai perdu le verset. Le chapitre. Romains 1 28. 28. Et comme il est dit, comme ils n'ont pas jugé de bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée. C'est ça? Yeah. Araky ny nanaovany fahalalana mahalan'andriamanitra zavatra tsisy dikany za mahalalan'andriamanitra zany e. Zay ny kitreretiny tao amin'ny Romaine, tao amin'ny Roma rehetrarehetra. C'est ce qu'ils ont pensé à Rome, c'est que la connaissance de Dieu n'est rien du tout. Dia zay natonga ny tenin'andriamanitra nylaza hoe dia zay mihitsy ny nanoloran'andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika ozy izy. Et c'est pour cela que Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée. Tena zava-dehibe raha lasana bavina hafalantsika an'andriamanitra. Frères et sœurs, c'est très important pour nous de connaître Dieu. Malala azy hatrany hatrany. De le connaître de plus en plus. Satria ambarany tenin'andriamanitra. Parce que la parole de Dieu dit. Dia voalaza teo ilay izy eo amin'ny andininy fa 7 amby roapolo hatramin'ny fa 2 amby telopolo. Aoko tsy hamaky an'izany rehefa tonga ny hatrany. C'est écrit au verset 29 à 31 et que... Inona daholo ny zavatra izay ambaran'andriamanitra teo ny amin'ny olona izay tsy malala an'andriamanitra. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu? Zay tsy manao fahalalan'andriamanitra hoe tsy mila an'izany tsy tia fantatra an'andriamanitra akory a. Pour ceux qui disent je n'ai même pas besoin de connaître Dieu. Ozy ny tenin'andriamanitra hoe feno tsy fahamarinana rehetra.
Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, faratsiana rehetra, de méchanceté, fieremana, la soif de posséder, lolpo, lolpo, plein d'envie, feno fialonana, la jalousie, mpibitsibitsika, des médisants, des rapporteurs, mpanendrikendrika, zavatra be da be tahaka an'izany. toutes sortes de choses. Zany zavatra rehetrarehetra zany dia non'olona tsy mahafantatra an'Andriamanitra, tsy mahalala an'Andriamanitra. Tout cela, ce sont la conséquence pour quand on ne connaît pas Dieu. Amen. 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 Ka lasa nabava fa antsika tena mandinitra ary mamantatra ny amintsika tsiraray avy. Frères et sœurs, cela nous conduit à nous examiner. Hoe aiza ho aiza Jesosy io. Jésus, où suis-je? Ahafahako tena mbola mangetaeta dia mitady anao hatrany hatrany. Afin que je puisse avoir cette soif et de te chercher toujours. Mba tsy ho fahazarana fotsiny fahatongavako eto amin'ny fanadrianao. Pour que je ne vienne pas dans ta présence, dans l'habitude. Amen. Amen. Tiantsika Andriamanitra ka lasaina bavy. Dieu nous aime, frères et sœurs. Matoa Andriamanitra mbola manambara ny fony ary milaza amintsika zany teny zany androany. Si Dieu nous exprime son cœur encore aujourd'hui et qu'il donne ses paroles, Dia tsy afaka ilaza hoe tompo efa ampy zay ny fahalalako anao. je ne peux pas dire Seigneur, ma connaissance en toi est suffisante. Fa tsy afaka fantatra an'Andriamanitra tena tanteraka izany isika. Mais nous ne pouvons pas connaître Dieu totalement, frères et Fa sœurs. misy sombotsombony fantatritsika ve. Mais il y a quelques connaissances. Mais est-ce qu'il y a quelques connaissances en nous? Sa tonga eto isika dia tompo tena tonga eto fotsiny a Jesosy. Ou bien nous venons ici tout simplement et voilà, Jésus, je viens ici. Fa raha nompo azy isika. Mais si nous allons le servir, Zay ny teneniko hoe rehefa fantatsika izy dia lasa misy tahotra any anatintsika any rehefa c'est avy. pour cela que je vous dis, si nous le connaissons, automatiquement il y a une crainte en nous. Alléluia. Misy tahotra ao anatintsika ao. Il y a une crainte en nous. Satria rehefa fantatsika Andriamanitra Parce que si nous connaissons Dieu, dia ahafahantsika miaina amin'ilay toe-panaraka an'Andriamanitra rehefa avy eo. nous pourrions vivre dans la piété. Cela nous conduit à vivre dans la piété. Amin'ny Efesianina toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Éphésiens chapitre 3 versets 18 et 19. Ho ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mba aizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary ahavony sy alalony ary alalan'ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenonanareo ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Au nom de Jésus, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ahafahantsika fantatra ny fitiavan'i Kristy. Afin de connaître l'amour de Christ. Raha lasana bavy tena zavatra anankiray tena mila takatsika hoe Jesosy Kristy aniaka nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ho ahy. C'est que ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour moi. Tsy fahalalana fotsiny ao anatin'ny lohako zany. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle dans ma tête. Satria fantatry ny olona rehetrarehetra ataoko hoe makany am-piangonana zany. Parce que tous les gens qui vont à l'église connaissent cela. Fantany hoe Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana ny solo azy. Ils savent que Jésus est mort sur la croix à leur place. Fa ao anatin'izany tena ho fahalalana ahafahantsika tena mandroso hatrany ary ahafahantsika manolotra koa ny amintsika rehetrarehetra. Mais que cela puisse être une connaissance pour nous afin que nous puissions donner aussi notre vie. Amen. Azay tena vavaka nataon'ny Paul ho an'ireto fiangonana atao Efesosy reto. Et c'est la prière de l'apôtre Paul pour les églises à Éphèse. Amen. Amen. Mba hanana ny toe-panaraka an'Andriamanitra. C'est avoir la piété. Merci. Amen. Amen. Le toe-panaraka an'Andriamanitra. La piété. Satria izay tokoa raha lasana bavy ny antony anankiray
izay tena ahafahantsika miara-miangona tahaka an'izao Parce que c'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes réunis comme cela. mba hiainantsika arak'izay toe-panaharaka an'Andriamanitra izay C'est pour que nous puissions vivre la piété. ka raha tsy mahalala azy isika Mais si nous ne le connaissons pas, ahoana ahafahantsika miditra ao anatin'izany comment nous pouvons vivre cela? amen Amen. fa mila mitombo amin'izay fahalalana an'Andriamanitra izay isika Mais nous avons besoin de grandir dans cette connaissance de Dieu. ao amin'ny boky ny Petera faharoa toko voalohany Nous allons lire dans 2 Pierre chapitre 1er. eo amin'ny andiny voalohany fahenina ka hatramin'ny fahavalo 2 Pierre 1 6 6 8 ary amin'ny fahalalànareo izy dia fahononam-po ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana ary amin'ny faharetanareo dia toe-panaraka an'Andriamanitra ary amin'ny toe-panahanareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana an-dralahy ary amin'ny fitiavanareo an-dralahy dia fitiavana n'olona rehetra fa raha anananareo zany zavatra izany sady anananareo betsaka dia tsy havelany zany ho malaina na tsy havokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompontsika. À la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, et l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et vous développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Raha nananareo zany zavatra rehetrarehetra izany ozy izy dia tsy havelany zany alaina ianareo. Si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ou oisifs. Fa firy ny olona tena hoe malaina eo anivon'ny fiangonana. Mais il y en a combien au sein de l'Église qui sont oisifs ou inactifs? Be da be ny zavatra mety andrasan'ny tompo atsika tsiraray avy, antso atsony tompo atsika tsiraray avy. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à laquelle Dieu nous réclame, nous demande. Zany rehetrarehetra zany dia tsy ho an'olona ray na roa na telo. Ce n'est pas pour une ou deux ou trois personnes, Fa noho ny tsy fahalalana ka lasa anabavy mais à cause de l'ignorance, frères et sœurs, dia lasa malaina ny olona. les gens deviennent oisifs, inactifs, Ohatrany tsy mieritreritra hoe anatina fiangonana ngeza io. comme ils pensent qu'ils ne sont pas dans une église. Tsy miteny aho hoe tsy afaka anao ny asanao ianao. Je ne dis pas que tu ne devrais pas faire ton travail, Fa miantso atsika tsiraray avy Andriamanitra. mais Dieu nous appelle à chacun de nous. Rehefa fantatro Andriamanitra, Lorsque je connais Dieu, mety reraka rehefa tonga ny andro anakay tokony hampoko an'Andriamanitra. peut-être que je suis fatigué le jour où je dois servir Dieu, Fanome fotoana ho an'Andriamanitra. mais je vais accorder du temps pour Dieu. Amen. 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 Ka lasa nabavy aoko zany zavatra zany tena ho be ao anatsika tsiraray avy ao. Que cela soit vraiment que ce soit en abondance en nous, Alléluia. une soif en nous. Amen. Amen. Fa tena mety mipetraka aminao dia hoe ahoana zany ny ahafahako alala an'Andriamanitra. Mais la question qui se pose, c'est comment je peux connaître Dieu? Voalohany Andriamanitra dia fanahy lasa anabavy. Premièrement, Dieu est esprit, frères et sœurs. Andriamanitra dia masina. Dieu est saint. Araka teniko teo hoe tsy afaka fantatra an'Andriamanitra tena hoe tanteraka izany isika. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas connaître Dieu totalement. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'i Isaia toko 5. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 5, 55 za. 55, Ésaïe chapitre 55, Isaia toko 5:50. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. au verset combien? 8:9. Au Fa ny verset- fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalana kosa tsy mba lalako Jehova. Fa tahaka ny avy ny lanitra noho ny tany no avy ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro ny fihevitrareo. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Dia tsika amin'izany Nous voyons fihevitsika tsy fihevitr'Andriamanitra.
nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Sika fotsiny mila mangetaheta raha lasianabavy a. Mais nous avons besoin d'avoir soif, frères et sœurs. Misy hetaheta ve ao anatiko ao. Est-ce qu'il y a une soif et un désir en moi? Misy hetaheta ve ny tenin'Andriamanitra ao anatiko ao. Est-ce qu'il y a une soif de la parole de Dieu en moi? Tsy teny ianao hoe mifevitra Andriamanitra ny ohatra zao mampibebeby zany fahalalana izany fa tsy te hianatra an'izany tsony a tsy te hafantatra tsony a. On ne va pas dire non, cela nous fait enfler d'orgueil, je ne veux plus connaître, avoir beaucoup de connaissances. Fa misy hetaheta ve ao anatintsika ao ny tenin'Andriamanitra. Mais est-ce qu'il y a une soif de la parole de Dieu en nous? Aza atao zavatra ialany zany raha lasianabavy a. Azato, Aza atao zavatra ialany zany. que ça ne soit pas Une excuse. que ça ne soit pas une excuse, frères et sœurs. Amen. Amen. Afahantsika mandinika ary midega ny tenin'Andriamanitra ary mamaky ny tenin'Andriamanitra. Afin que nous puissions plonger nos regards dans la parole de Dieu, connaître sa parole. Alléluia. Alléluia. Satria mila mahafantatra azy isika ary mahalala azy isika. Parce que nous avons besoin de le connaître. Amen. Mahafantatra azy ary mahalala azy. Le connaître et le connaître. Ao amin'ny bokon'i Jérémie toko faraka amin'ny telopolo andiny fahatelo amin'ny telopolo ka hatramin'ny efatra amin'ny telopolo efa marapagana Et nous allons terminer Jérémie chapitre 33 31. Jérémie chapitre 31. Telo amin'ny telopolo ka hatramin'ny efatra amin'ny telopolo. Fa izao ny fanetsena ataoko amin'ny tanàn'Israely rehefa afaka zany andro zany ho Jehovah dia ataoko ao an-tsainy lalànako sady hosoratako ao am-pondry ary izao any Andriamanina ary izy oloko ary samy tsy hampianatra ny namany sy arahalany avy intsony izy hoe mahalala ny Jehovah fa samy halala ahy avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ho Jehovah. Chapitre versets 33 et 34. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. » Avelao Andriamanitra hanokatra ao anatin'ny fonao ka lasianabavy. Laisse Dieu écrire dans ton cœur, frères et sœurs. Mety efa te hanokatra zavatra Andriamanitra fa ndray tsika maninona tsy mamela an'Andriamanitra hanoratra an'izany eo am-potsika. Peut-être que Dieu veut écrire quelque chose dans nos cœurs, mais Zay nous ne nambara le ny tenin'Andriamanitra permettons atao amin'ny bokon'i Jérémia io. pas. Et c'est ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Jérémie, Aoka isy hetaheta ao anatintsika tsiraray avy. qu'il y ait un désir en nous, une soif Hetaheta ny tenin'Andriamanitra. de la parole de Dieu. Soraty atao anatiko Jesosy a. Écris en moi, Jésus, Soraty atao am-poko. écris dans mon cœur. Tsisy hampianatra ntsony izy ny tenin'Andriamanitra fa tena ho soratany ao. Fa misy fotoantsika mihitsy maninona tsy mamela an'Andriamanitra hanoratra an'izany. Personne n'enseignera plus selon ce que dit la parole de Dieu, mais parfois c'est nous qui ne nous permettons pas que cela soit écrit dans notre cœur. Avelao Andriamanitra hanoratra ao amin'ny fotsitsika. Allons permettre à Dieu d'écrire dans notre cœur. Amela azy tena hanambara amintsika ny lalanozy izy. Le permettre de nous révéler sa voix. Amen. Amen. Miteny amintsika izy, manambara amintsika izy, fa manao tsika manoloana an'izany ambaran'Andriamanitra izany. Il nous parle et il se révèle, mais comment nous sommes face à cela? Azany mahatonga antsika mbola eo foana. C'est pour cela que nous restons dans le même état. Eo foana. Nous restons là. Raha lasianabavy zavatra anankiray tena hoe ao am-poko raha izaho rehefa tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Frères et sœurs, s'il y a une chose dans mon cœur lorsque je Zavatra viens dans la mampanentanetana anao hoe présence de Dieu, tompo eo amin'ny fanatrehanao indray a Jesosy a. ce qui m'anime, c'est que je viens dans ta présence, Jésus. Amen. Mbola tsy tanteraka Je ne suis pas parfait, fa fantatra hoe tompo afaka anao zavatra eo aminahy ianao rehefa tonga eo amin'ny fanatrehanao a. mais je sais que Jésus peut faire quelque chose lorsque je viens dans ta présence. Na mety zavatra kely fotsiny ary novan'Andriamanitra Ne serait-ce qu'une chose qu'il va changer, transformer, fa zavatra efa goavany zany raha lasianabavy. mais c'est grand, frères et sœurs, c'est une chose importante. Amen. Amen. Andao amelanja an'izany isika. Allons donner de la valeur à cela. Andao amelanja ny tenin'Andriamanitra isika. Allons permettre à la parole de Dieu. Amelanja ny tenin'Andriamanitra. Allons donner de la valeur à la parole de Dieu.
andao tsy andry amin'ny alahady indray vao andre tenin'Andriamanitra amaky tenin'Andriamanitra isika. Allons n'attendre pas dimanche prochain pour lire la parole de Dieu. Fa raha manana amin'ny baiboly ianao aza vela aloha isokatra foana ty isan'andro agatao ny fanamasin'Andriamanitra. Mais si tu as la Bible, que cette Bible reste ouverte tous les jours et demande Saint-Esprit de Dieu. Misy etaetan'izany ve ao anatintsika ao? Mais est-ce qu'il y a un désir à cela en nous? Tsifitsifitra mipetraka zany hoe tsy efa maky baiboly isan'andro. Ce n'est pas une règle écrite pour dire qu'il faut lire la Bible tous les jours. Fa ny zavatra fantatro fotsiny hoe tia lalanao Andriamanitra. Mais ce que je sais, c'est que je veux te connaître. Misy etaeta lalina ty anatoko aty tompo. Il y a une soif profonde à l'intérieur de moi, Tena Seigneur, hitady anao, pour te chercher, hikatsaka anao. te chercher. Misy zavatra mandalo eo amin'ny fiainako. Il y a des épreuves dans ma vie. Misy fakapanahy eo amin'ny fiainako. Il y a des tentations Misy dans ady ma vie. mandalo eo amin'ny fiainako. Il y a des luttes dans ma Fantatro vie. fa afaka hiteny amiko ianao Andriamanitra. Mais je sais que Dieu, tu peux me parler. Afaka hampalalay ianao Andriamanitra. Tu peux te révéler à moi. Mila mitombo amin'izany tsika raha lasy anabavy. Nous avons besoin de grandir à cela, frères Satria et tsy sœurs. afaka raha lasy anabavy hitombo sika raha tsy amin'ny alalan'ny teniny ihany. Parce qu'on ne pourra pas grandir qu'à travers sa parole. Amen. Ny tena marina ny rehefa tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika. En vérité, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, Fotoana anankiray ahafahantsika miaraka mideran'Andriamanitra fotsiny eto. c'est un moment pour nous de louer le Seigneur ensemble. Za tsy miteny hoe any ianao tsisy misy zavatra mandalo fa fantatro hoe rehefa fantatra ao Andriamanitra izy ianao hoe Jesosy hideranao foana Jesosy. Je sais qu'il y a des épreuves, mais quand tu connais Dieu, tu te dis que oui, je veux te louer, Seigneur. Amen. Tenin'Andriamanitra farany a. Une dernière parole de Dieu. Hébreu toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Hébreux chapitre 1er, verset 1er au verset 3. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe rehefa nampitenenin'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy fanao samihafa dia amin'izao andro farany izao kosa nampitenenany tamintsika ny zanany izay voatendry no mpandova ny zavatra rehetra. Izy naharinan'izao tontolo izao, izy koa ny famirapiratana ny voninany sy ny endriny sy ny tenany indrindra ary mihazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ary rehefa nanao fanadiovana afaka ny fahotana izy dia mipetraka teo an-tanakavanany lehibe any amin'ny avo. Après avoir autrefois de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Teny ary mampafantatra ny tenany amin'ny Jesosy izy. Comment? Mampafantatra ny tenany Andriamanitra amin'ny Jesosy. Dieu se révèle Dieu se révèle à travers Jésus. Amen. 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 Tsy miandry mpaminany tsika hiteny amintsika fa amin'ny alalan'i Jesosy. Nous n'allons pas attendre les prophètes pour parler, mais il se révèle à travers le Fils. Satria izay nambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe nampiteny ny mpaminany izy tamin'ny andro taloza izy. Parce que c'est ce qui est écrit, il a parlé à nos ancêtres par les prophètes autrefois. Fantaontsika tena anana ilay toe-pony Paoly. Mais allons avoir le même état d'esprit que Paul. Le Filipiana toko fahatelo andiny fahafolo. En Philippiens chapitre 3, verset 10. Tena hoe afantatra azy ao izy. Afantatra an'i Jesosy ary iombona amin'ilay fijaliany. C'est de connaître Christ et être dans la communion à ses souffrances. Ndao afantatra azy raha lasy anabavy. Allons le connaître, frères et sœurs. Afantatra an'i Jesosy. Connaître Jésus. Alala ny lalana andehanany. Connaître le chemin qu'il a pris. Fa raha fantatsika zany rehetrarehetra izany. Parce que si nous savons tout cela, nous connaissons cela, dia tsy alaina isika nompo an'Andriamanitra. nous ne serons pas oisifs pour le servir. Amen. Amen. Satria minao fa raha tonga eto amin'ity toerana ity ianao, Parce que je crois que si tu viens dans ce lieu, misy etaeta ao anatinao. il y a une soif Misy en zavatra toi. andrasanao Il y amin'Andriamanitra. a une attente de Dieu en toi. Fa velao Andriamanitra tena hiteny ary hanambara ny fony amintsika tsiraray avy, Mais allons permettre à Dieu de parler et de nous révéler dans notre cœur. dia anaika ao anatsika isika. Et nous allons obéir à l'intérieur de nous.
farany tena farany ty zafady ao amin'ny bokyny Korinthiana ty amin'ny tinako anazy ny tenin'Andriamanitra. Une dernière parole pour résumer dans 1 Corinthiens. Korinthiana voalohany toko voalohany 1 Corinthiens chapitre 1er, andiny fa 7 ka hatramin'ny faray 20. versets 19 à 21. Non, adesso tsy zany ka. Un Corinthien ihany ka iray Korintiana voalohany toko voalohany dia fa 7 ka hatramin'ny faray 20. Fa voasoratra hoe ho foanako ny fahendren'ny endry ary ho laviko ny fahalalany mahalala, aiza ny endry, aiza ny mpanora-dalàna, aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo zao. Tsy nampodin'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo zao, fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo zao hahalalàn'Andriamanitra, ka dia ny fahadalan'ny fitoriteny no sitrak'Andriamanitra hamonjen'izay mino. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Ny fahadalan'ny fitoriteny dia ilay Jesosy maty eo amin'ny hazo fijaliana. Et la folie de la prédication, c'est Jésus mort sur la croix. Zany zavatra zany mbola zavatra mety efa be da be nefa tsy manaiky an'izany efa démodé zany afatra zany. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui considèrent cette prédication comme démodée et ne considèrent plus Fa ndao cela. alala azy raha lasy anabavy Mais allons le connaître, frères et sœurs, amin'izay fahafatesany zay, dans sa mort, amin'izay tena zavatra niaretany zay, dans sa souffrance, ny fanetretenany, son humilité, ny fitiavany, son amour, ny fanolorany ny ainy. son reniement à lui-même. Fa la fantatsika zany rehetrarehetra zany ary ainatsika Mais si nous connaissons cela et si nous la vivons, dia ho fantatsika fa afaka nolotra ny fiainatsika ho tsika, alors nous savons que nous pouvons aussi donner notre vie. dia tsy azo na ny fiainatsika. Et nous n'allons pas garder notre vie. Amen. Amen. Toa tsika hitsangana dia Allons nous lever hivavaka amin'izao et fotoana nous izao. allons. Do tsika anao nytira anankiray tsy hoe milanao a Jesosy eo. Do tena hiatoraka amin'ny tompontsisy androany. Do tena tsy haiko hoe manahoana ianao amin'izao fotoana izao. Aiza ho aiza ny misy anao nefa be da be ny zavatra mety efa na ny famakianao ny tenin'Andriamanitra ary mety efa tsisy tsony isan'andro. Na ny firaisanao amin'ny tompo ary mety efa memaina izany. Raha lasa nabavy tena miantso atsisy Andriamanitra amin'ity fotoana androany ity. Miteny amiko Andriamanitra dia miteny aminao. Vinany farany erita otrana fomba fana fahitady ana ny farany namatika eo tsy hitady tonkirako fa maty anoanana ny aminao fefahelatsy nofanana
mikasika anao androany Dia tenao ka tena angetahetany tompo ianao amin'ity maraina ity. Alleluia. Angetahetao ao anatinao miran'izany androany. Atao fahazara raha lasy anavavy aho. Ianao androany dia tenao kenao tena niandrandra ny tompo tena mila anao a Jesosy aho. Avekeny le taheta mety efa very zany le taheta izany, mety efa fahazarana isisa fandohan'Andriamanitra dia miteny amiko dia miteny amintsika tsirairay avy ako tia merina n'izany le taheta izany izy fangio a Jesosy androany aho. Tompo tenao kikasika ianao androany, aoka tena hiasa ny anatiko ianao androany, amerina indray amerina indray raha eo mankasitraka anao izahay. Misaotra tompo satria manambara ny fonao aminay ianao Andriamanitra ray, ary ny fonao tompo dia ny anangana anay tsirairay avy, ny fonao tompo dia ny amelombelona anay indray, amerina ny etaeta indray ao anatinay tsirairay avy. Ninona tompo zavatra mety efa very, zavatra efa mety efa niala teo aminay, na ny fifandraisanay aminao zany, na ny famakianay ny teninao zany. Androany Jesosy aho, aoka ianao tena amelona indray, aoka ianao tena amerina izany indray, eto ny fanahinao, eto ny fanatrehanao, vangio ny tsirairay avy amin'ity maraina ity, kasio ny tsirairay avy amin'ity maraina ity, iasao ny tsirairay avy amin'ity maraina ity, aneho ny herinao indray, atsangano indray amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Miasa feno ianao raha androany, maneho ny voninahitro manokana ianao raha androany, ary tena tianao Andriamanitra raha alalanao tsirairay avy, tsy akaminavaka nizaniza eto amin'ity toerana ity, na ny mandaraka amin'ny vantanary amin'ny anaran'i Jesosy. Matotry anao zay Jesosy fa miasa ianao ary maneho ny voninahitro manokana ianao. Vetsika farany ireo mila anao a Jesosy. Alleluia. Alleluia. Asandrato amin'ny tananao androany dia tena mangetahita mafy ianao, tahaka ny olona tena mirage manirage. Alleluia. Fane masony asafeno ianao. Alleluia. Esse farang saja kena tena kita yang dalam lana tunawan. Alleluia. Makasih dekat tubuh. Soja rai, soja Yesus, soja yang fama jinom, soja yang kasih, soja yang fana gananon restaurasi, nyara panan etralaya berjemanja. Amerna mlon zabat efarava recharete no Yesus. Amerna zare fifandaisan etralaya biamnau berjemanja. Alleluia. Fataran emis kekuatan yang nau rai. Amdenaran Yesus. Nachawanao redial. Alleluia. Doticha human nam zoftone zawa. Human amni latabatry ny tompo zay misokatra ao atsika amin'ity maraina ity. Ao anatin'izay toe-panasy toe-po zay nahafahantsika mirosa ao anatin'izany. Mba ahafahantsika tena teny any tompo hoe Jesosy. Voninandray a tompo. Raha ihinana ny mofo dia tandindro ilay tenanao zay nivakivakiana
ty sotro ny kapoka ilay rahanao nalatsaka ao fanadiovana dia Jesosy na iombona ary kambana ny amin'izany ary ho vonona indray izy andany amiko miray ny fahafatesana aminao dia raha vonona ianao androany dia afaka mandroso mandray ny kapoka sy ny mofo amin'ity maraina ity dia tompo mahita ny ao apotsika tsiraray avy ao fa misy etaeta lalina misaotrany amin'ny fahasoavana zay mbola omenao ahafahanay matsiaro anao Jesosy amin'ilay latabatra aminao izahay amin'ity maraina ity eny an-tananay ny mofo Andriamanitra ray zay tandindon'ilay tenanao zay nivakivakiana nokapohana noratrana ho anay matoky zay tompo hoe mbola mivelatra ao anay zany androany ahafahanay indray Andriamanitra ray mahatsapa ty anatinay hoe mbola vonona trano izay Jesosy mbola vonona izahay hiaraka hiaritra aminao hiaraka andeha aminao hiaraka indray tena hiombona na mety mafy ary zany Jesosy dia tsapanay manokana fenao Andriamanitra dia Andriamanitra marina fonany amin'ny teninao ka raha inana ny mofo zay androany tandindona fotsiny ty atananay ty Andriamanitra ray fa any anatina ihany tompo dia nao Andriamanitra ne tena ampahery indray ny fanahany tsiraray avy inao Andriamanitra ne tena anangana ny tsiraray avy dray afanay ho tafajoro ary ho tafatoetra manona anao Andriamanitra dia misaotra Jesosy ary makasitraka anao izahay fa inana ny mofo zay androany ho voninahitra rahanao rery dia samy inana ny mofo tsika amin'izao fotoana izao raha eo makasitraka ny amin'ny rahanao zay nalatsakao tandindiny izao kapoka izao Jesosy faoka tena mbola miteny aminay foana ny rahanao dia rano fisaorana ozy ny teninao Andriamanitra makasitraka anao manokana izay tompo satria fantatray fa tsy mora tokoa ny lalana andiananay Jesosy fa
fandroany ianao Andriamanitra raha izy fantatra ifany amin'ny tontolo ara-panahy dia mampahely ary manangana anay hatrany hatrany raha mikambana aminao zaho izy amin'izao kapoka dia le tandindony ranao zao sotra tompo tena makasitraka felo anao fa ho tahina manokana ny fanana izy afany miatrika andray izy ny zavatra tokony ho atrehanay amin'iny herinandro iny amin'ny anaran'i Jesosy arafanay mbola mandeha ary mbola mandroso hatrany hatrany ao aminao sotra ray makasitraka anao izahay dia samy misotro ny kapoka isika dia sotra an'Andriamanitra ny anatisika tsy raraky avy sotra fanay masonao makasitraka anao izahay sotra tompo sotra ny amin'ny zavatra rehetra misotra ny amin'ny fanatrehanao sotra ny amin'ny zavatra rehetra nataonao tamin'ity fotoanandroany ity ianao averina aminao ny voninahitra rehetra raha misy ny dera raha misy ny laza tompo ho anao rery any zany amin'ny anaran'i Jesosy ary alleluia amen samy azo toeransika filazana mbola tsy eto rahala Mansour fa nitoy moa zany le mission tany Tamatavy no ny filana tany Tamatavy satria fantatsika ny zavatra nanjo tany Tamatavy dia mbola nampahery ireo raha lasy anabavy tany izy dia amin'ny heriny izy ngavana efa eto amin'izay raha sitrapony to efa eto izy ngavana amin'ny heriny fa androany zay zany tsy atongavany teto tamin'ity fotoanandroany ity fa mbola nitoy ny mission any any Tamatavy dia tsarovy ambavaka ny rahalahy fain'Andriamanitra ataontsika tsara ihany Alleluia. mampimeanao Tsara ny tombo amen inao fa fiendray fanasika tamin'ity ity dia hita filazana angamitsika filazana voalohany dia ny alahady 20 volana marsa ao amin'izao dia isy fivolin'ny tanora izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonana voka ilay tehaka mafy aloha ny tanora raha misy tanora ao